izay ny amin'ny vovio fa lahara-pahamehana ho an'ny fitondram-panjakana ny fanolorana sakafo manara-penitra sy ara-pahasalamana ny vahoaka Malagasy miainga amin'ny lafiny fiompiana izany fiarovana ny mpanjifa izany indrindra fa ny fanentanana amin'ny tsy tokony hampiasana fanafody fanabeazan'aizana amin'ireo biby fiompy misy indrindra ny atrikasa mandidina izay no totosaina tetsy amin'ny le-pavé Antaninarenina. Fahafahan'ny Malagasy ny sakafo amin'ny vokatra manara-penitra sy ara-pahasalamana io no tanjon'ny fitondram-panjakana ankehitriny antom-pisiany ny atrikasa nandritra ny roa andro teny amin'ny le-pavé Antaninarenina ny 20 sy 20 ny volana jolay lasa teo. Atrikasa izay niompany indrindra tamin'ny fanentanana amin'ny tsy tokony hampiasana ny fanafody fanabeazan'aizana intsony amin'ny lafiny fiompiana ary hetsika iray niarahana tamin'ny USAID sy ny PSI Madagasikara ary ny avy ao amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Raisina manokana ny ao ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ny tanjona dia ny azahoana ny sakafo ary indrindra ny ampitombo ny ari-karena faobe amin'ny alalan'ny fivarotana. Tsy fahavitantena ara-tsakafo fotsiny intsony zany no tanjona fa eo ihany koa ny fahafahana sy fahaleovan-tena ara-tsakafo ary izay no mitarika antsika amin'ny fahasalamam-bahoaka indrindra ankoatran'izay ny fampiroboroboana ka raisin'ny ministera ho adidy zany no izao atrikasa izao ny fanentanana indrindra ireo fiompy aloha voalohany indrindra mba ampitsahatra an'izay fahazaran-dratsy izay ary indrindra ihany koa ho anay mpisehatra ao anatin'izay na amin'ny fahasalamam-bahoaka na amin'ny fiompiana sy ny fambolena dia handray adidy ary hoenjana ny fanaraha-maso ny fampiasana ireo fanafody reny indrindra mba hahatonga le izy hiasa any amin'ny tena lalana tokony hampiasana zany hoe ny ampiasaina le izy mba ampitombo ny fahasalamam-bahoaka ampirindra fa eo ihany koa mba ampitombo ny vokatra araka ny teneniko teo hoe tanjona lehibe voafaritra hatrany ny lafiny any fanjari-tsakafo fahampitsakafo fahaleovan-tena ara-tsakafo ka tsy ilay sakafo hohanina no lasa poizina na koa hiteraka tsy fahasalamana any aoriana fa mba tena sakafo hitondra fanatsarana na amin'ny fitombona na tonga tsika ho lasa mpamokatra ampiroborobo ny firenentsika. Marina fa ny fiompiana kisoa no tena voasahany ity fampiasana fanafody fanabeazan'aizana amin'ny biby fiompy ity etsika izay mety ampidi-doza amin'ny fahasalaman'ireo olona mihinana ny hena hanampiasana izany karazana fanafody izany.